Miarabantsika tsirairay avy-indray tratra ity maraina talata fa 17 volana septambra ity manolotra ny fiarabana omba iraratsoa ihany koa ho anao amin'ity maraina ity irina dia hitondra hery anao ny fanarahana ny ten'Andriamanitra alohan'ny dierantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavaksika. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao saotra ray ho satria eo anilanay manjakariva ianao ary mitaona anay ho amin'ny lalana tsara mingataka aminao izay mba ho fitosinao hatrany izay amin'ny fahamarinanao ary aoka tsy salasala ihany koa ny amin'ny drafitra izay efa nataonao amin'ny fiainanay ka mitenena ray fa vonika iainao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fanampiana omena manjakariva. Nalaina eo amina Roma 1:7 manao hoe tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Amen. Teny fikasana lehibe no ananantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra raha toa isika mino, raha toa ihany koa isika mankatoa azy. Tadidomindoza hitoky amin'ny ezaky ny olombelona mahantra tokoa manko isika ka tsy mametraka ny fitokiantsika amin'Andriamanitra. Rehefa maniraka ny mpiasany hanao asa manokana ho azy manko Andriamanitra dia efa nivoady fahomba azy ireo raha toa izy miandariny aminy. Ahita zavatsarotra, ahita fahakiviana isaky ny indray mandigana kosa izy ireo raha toa ka misaraka aminy ka miezaka manao ny asa amin'ny herin'ny tenany. Fahadalana lehibe indrindra izany ho antsika ny hihevitra fa izay mety ho fahombiazana dia avy amin'ny herin'ny tenantsika arakaraka ny andehanantsika ao anatin'ny fanetretena miaraka amin'Andriamanitra no hanehoan'ny tenany amintsika sy hanampiana antsika. Andriamanitra dia tsy mba maniraka ny mpanompo ny asa ho azy manoloana ny fanoheran'ny Satana sy ireo anjely ratsy raha tsy efa manome an'izany mpanompony izany ny fanampiany lanitra. Kely ihany ny fahombiazantsika eo amin'ny asa satria miankina amin'ny ezaka ataon'olombelona isika raha tokony hatehatra amin'ny fanampiana izay atolotr'Andriamanitra antsika. Tombotsoa antsika ny fahatsapana, ny fahalemena sy ny sy fahamendrehantsika izay mahatonga antsika hitaky ihany koa ny fanampiana izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Azonao raisina ny teny raha ao anatin'ny fahakiviana ianao ary rehefa tsapanao ny enta-mavesatra ao anatin'ny fanahinao ao dia andeha ilaza hoe Tompo efa nomena teny fikasana ianao ary mino ny teninao tokoa ahako. Aoka tokoa ny isika hianatra hanantona an'ilay raintsika any an-danitra tahaka ny fanantonany zaza ny ray aman-dreniny eto an-tany ihany. Hoy izy manao hoe ary iza moa aminareo ozy izy raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato ary raha angatahany azy an-drano no hanome azy menarana. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa any zanakareo tsy mainka ava ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'ireo izay mangataka aminy. Ry havana malala tokony hitrandraka ny heriny mba hanaovana an'izay tsara indrindra nazo natao ny mpiasan'Andriamanitra tsirairay avy. Saingy tsy tokony hitoky amin'izany hery izany izy. Aoka ho atao izay azahoanao azonao atao rehetra ary avelao Andriamanitra anao ny ambiny, avelao an'Andriamanitra hitarika anao ary izy aoka ho toky sy mpamonjy anao. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay mba handrotsahanao ny fanahinao masina aminay ary izahay izao mba hitoky aminao zato isan-jato sy salasala ny amin'ny fitarihanao fa ianao tokoa ny noherinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Bye.